Eto a manontany mety ampiasana zao no tombony reo milaza hoe isin'ny sambotra i Clémence sy Baba mpanolontsaina tanàna Antananarivo izy ireo. De gaga be mihitsy na hoe fa ahoana izy fisamborana zany, izy no misambotra azy, ary taiza izy nisamborona, fa manino izy nisamborona. De hoe satria izy nanatitra taratasy de taon'ny tanàna Antananarivo, taon'ny lapan-tanàna Antananarivo de nampilaza ary mbola andeha ho any amin'ny préfet. Rehefa avy eo nisy ny sambotra izy rehefa mivoaka teo, inona ny atao samborana azy ary? Mbola fangatahana fotsiny angeny nataony aloha, mbola tsisy action hoe tondra banderole izy na nandeha tery amin'ny arabe izy. De izy ireo nisambotra azy ireo, raha mpitandrina filaminana nisambotra azy de nanao fanamina izy. Sa mpitandrina filaminana tsy nanao fanamina fa de manao fanahinina fotsiny zao mampiseho hoe tsisy fandriampahalemana ny Antananarivo, anazy ny azy. Fa zany ny olona rehetra aloha de fa samy matsapa fa tsisy mihitsy fandriampahalemana. Tsy ela koa zany zay de fa nahita fa hoe sy naheno nisy sinoa izay mpanao sakafo ere amin'ny 67 hectara, nisy namono le olona anankiroa, mampalahelo zany tena mampalahelo. Ary tsy voa izao fa de tena saika isan'andro misy foana tsy fandriampahalemana, tsisy fampandrosoana azo atao reo olona raha tsisy ny stabilité politique, tsisy ny stabilité ny firenena anankiray tsy afaka ny androso. Ka de nahaza mihitsy eto fa hoe tsy maintsy miezaky tsika manaparitaka vaovao fa de makasitraka ny fihetsikinareo aloha tonga ty amiko milaza am'zany fa nareo zao nainoka an'izany, zany mbola eto ampiasana. Fa zay zany mba tiako fatara, aiza izy zany zao de manontany anareo de nareo milaza hoe tsy ty izy. De nisy olona nandeha niantso aho hoe sady tsy any amin'ny fiadanana izy no tsy any amin'ny toerana misy ny polisy any amin'ny brigady. De zay no tiako antanina fa de mampilaza mivoaka malagasy hoe mba anjara anareo, anjaratsika rehetra fampilaza vaovao sy manao izay azo atao. Fa tena tsy rariny intsony ty zavatra manjo azy ty, raha ohatra ny antony isamborana azy hoe tombontsoa ho an'ny vahoaka ny fiarovana sy ny fangatahana hoe mba hasivy rano sy jirony e. Fampilazana de tena marina zany, asany zany mpanolontsaina Antananarivo izy, asany tena asany tanteraka mihitsy zany. Fa de mba tiako ny ahafantatra hoe aiza izy zao, mamay azy zany raha ohatra olo-tsotra ny sambotra azy na baika avy any amin'ny mpitondra misambotra azy de avoay izy, tsy mendrika zany, tsy mendrika ny herisetra toy zany. Ary mino matoa nareo tonga ty milaza hoe nisy ny sambotra izy de nisy nanome baiko, ty alena nanome baiko, zay tiako ho fantatra. Afaka mampilaza mihitsy azy zany zao hoe misokatra omaly ny Assemblée Générale des Nations Unies de afaka manoratra sy milaza any daholo ny firenena membre anatiny. Mba ilazany ohatra zao nitoedra raha misy aty Madagasikara, tsisy ny fandriampahalemana, tsisy ny fanajana ny zon'ny olona hiteny malalaka na ny liberté d'expression, tsisy ny zon'ny olona anana rano fisotro madio. Ka raha vao manao ny hevitra de tonga de samborona. Hitanao zao reny fahatongavan'ny président Trump tany Angleterre reny, ny zavatra anankiray tsy ampoizina mihitsy ngeny izy. Ny azy zao afaka mitondra banderole ny olona, afaka miatsena. Hitanao le tany Angleterre, hitanao ny tany Paris voamaly, afaka ny olona ka nao antsika tsy azo atao zany eto. Mpanolontsaina tanàna Antananarivo izy mahafantatra tsara ny fahoriana mahazo mivoaka eto, ary tena misy tokoa ny délestage, tena misy tokoa ny tsy fisian-drano. Ka de zay aloha alolo hitatsika fa de lazao daholo ny mivoaka ny Antananarivo aminareo mpanao serasera ampahafantarina azy. Azonareo le izy.